tombona ho aminareo hatrany ry havako ny fahasoavan'i Jesoa Kristy tombontsika. Amen. Andeha ary araka hivavaka isika. Noho ny fitiavanao anay Tompo, dia eo koa ny famindrapo ary indrindra ny fahasoavana. Omenao anay maimaimpoana dia nomenao indray tombon'androm-pahavelomana ka tratro izao andro anio izao. Noho izany dia nisaotra, nidera, nihaja ny voninahitra no atolotra ianao amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ry havana, amin'ity herinandro ity dia andeha hiaraka hijery isika ny amin'izay azo atao satria mpino velon'ny finoana isika. Ny fahavelomako mantsy dia tokony hitondra fahavelomana ho an'ny mpiara-belona amiko kokoa. Izany no antom-pisiako eto an-tany ary mbola nomezan'Andriamanitra aina fahavelomana tahaka an'izao. Andao ary anio samy mieritreritra aina tantara malaza ao amin'ny filazantsara mikasika ny nampianaran'i Jesosy zavatra mandrapariva ny andro. Rehefa hariva ny andro dia nasain'ny mpianatra noravaina ny olona andeha hitady sakafo any an-tanàna satria tany foana na tany efitra no nanaovan'i Jesosy ny fampianarana io ny andro efa hariva. Fa hoy Jesosy hoe omenareo hanina izy. Izany hoy aho dia hita ao amin'ny filazantsara rehetra. Fa ny marika toko fahenina 7:70 no nakako azy. Dia itsika ny toy ny tantara ny amin'ilay mofo 5 sy trondro anankiroa. Fa dia ampy ny zara ho an'ny olona maro be tonga teo izany ary nisy ambiny aza. Omaly izay dia niresaka hoe teny efa maro ny malagasy no mahantra. Ho antsika velon'ny finoana dia ahoana ny fomba ampiarana an'io tenin'i Jesosy io hoe omenareo hanina izy. Ny mpino ny velon'ny finoana nandre ny toriteny sy ny fampianaran'i Jesosy dia mba misy manana mofo 5 sy trondro 2 izay mba hozaraina ihany. Iny e, ireo angamba ny ataoko hoe fara-fahakeliny fa mety misy manana aza mihoatra an'izany. Fa tsy ny lafin'ny materialy na zavatra misy azo tsapahi-tana tahaka an'izany ihany koa ny endrik'ity mofo 5 sy trondro anankiroa ity e. Fa inona no mety hanananao ka azo fampizarana fa mahasoa ny mpiara-belona mitondra fahavelomana ho azy koa, na fahavelomana ara-nofo ara-batana izany, indrindra moa fa fahavelomana ara-panahy. Efa itsika mantsy ilay fiteny hoe velona ho an'ny hafa, velona ho an'ny hafa isika. Ry havana, mba omeo ny hafa ary ampitiavana izay anananao e. Na zavatra hita maso iaho teo tahaka mofo 5 sy ny trondro anankiroa, na ny fahaizana mampahalalana satria izao ny fahaizana mampahalalana irery ihany koa anie amin'ny zavatra ananana no tsy mba mihena rehefa zarainy e. Dia mba zarao ary, fa misy olona mba mety te hianatra tenim-pirenena, ny teny vahiny nefa tsy manana ny fahafahana manao izany ary entina azahoana mihoatra amin'ny fiainana koa izany ankehitriny, na koa fahaizana zavatra tsotsotra ahafahana mahazo vola. Izany izao no tena zava-dehibe mety hahasoa ka azo fampizaraina ankehitriny. Ry havana, dia fotoana eritreretantsika ho iaho tany am-piandohana raha nampiditra an'ity resaka ity aho. Ny amin'ny tenin'i Jesosy izany izao omenareo hanina izy. Inona no azontsika omena fa mpino velon'ny finoana isika. Amen. Vavaka ary isika. Misaotra anao ary izay amin'izany teninao izany Tompo ka dia hanapa-kevitra izahay hanome izay ananana mba havelona ny hafa koa noho ny aminao ry Jesosy. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesosy. Amen.